Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerava antsika rehetra rehefa koa malala tratra ity zoma fa 7 ny volana novambra ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy ampanarahana zao mofinaina izao. Mofinaina antsika anio zoma fa 7 volana novambra dia ny salamo fa 220 salamo fa 220 fa itsika ry avako amin'anan'i Jesosy zany mofinaina zany. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ao avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrena ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, iny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Salamo zay eo anatin'ny salamo fiakarana ity na salamon'ireo jiosy, ireo zanak'Israely andeha hanao pelerinage na andeha hanao fivahinina masina any Jerosalema, miala avy any amin'ny toerana manodidina azy izy, avy any Galilea, avy any avaratra na avy any atsimo, ary dia andeha hamonjy ny tempoly any Jerosalema. Zay ny mahasalamo fiakarana azy isika. Dia vao avy lavitra izy dia mahatazana ny tendrombohitra. Be tendrombohitra raha teo Jerosalema na ny faritra Palestina, misy ny tendrombohitra zay ary amin'ny farany atsimo ary ny tendrombohitra Sinai, menavara kely mahita ny tendrombohitra Hermona, dia eo ny tendrombohitra misy ny tempoly raha teo koa, ary dia amin'ny Joda zany dia afovoany. Dia io tendrombohitra zay tazana io no misy ny tempoly zay ziona zany no tazana vao mandeha lavitra, ary dia manao hoe tazana eny amin'ilay tendrombohitra, any tazako lay tempoly, tazako lay foninan'Andriamanitra, tazako lay toerana ifanenako sy ifanojoko amin'Andriamanitra. Dia mametra-panontaniana avy aiza ary ny famonjena. Zany hoe mampatsiaro azy lay tempoly, mampatsiaro azy ny famonjen'Andriamanitra, mampatsiaro azy lay Andriamanitra nitondra azy nivoaka ny Egypta. Satria dia eo lay mpanao salama dia mampiasa ny teny hoe Yahvé na Jehovah, hoe Jehovah ny mpiaro anao. Lay mampatsiaro lay Yahvé zay na lay Jehovah zay nitondra ny zanak'Israely nivoaka any Egypta. Mampatsiaro azy lay anarana hitantsika ao amin'ny Exodus 7, lay hoe iza ny anaranao, iza hoy Mosesy mantsy iza ny anarana itsony ny zanak'Israely ianao, dia izy hoe izany Jehovah na izany Yahvé. Noho zany dia izay anarana zay no ampiasain'ny mpanao salama eto, io lay mpiaro, io no loharan'ny famonjena ho anao io Andriamanitra. Raha toa ka jerena dina ny mpana 2 teo an'ity salamo fa 220 ity. Dia lay salamo fa 220 dia salamo zay mitory fa ao amin'Andriamanitra no misy ny famonjena. Zany hoe raha vantany vao manompy ny tazana, manompy ny maso, mitraka mijery an'Andriamanitra dia miandrandra famonjena zay. Ny salamo 220 zany dia salamo mitaona ny olona hibanjana famonjena ao amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny olona ny etaeta mila famonjena, ao anatin'ny olona ny etaeta hitady an'Andriamanitra. Misy sosiology anankiray nanao hoe ny olombelona dia zavaboary, hany zavaboary mivavaka. Tsy misy zavaboary zay manana etaeta hivavaka tahaka ny olombelona. Noho zany dia zavatra hoe ty sosiology ty natioran'ny olombelona mihitsy ny mivavaka. Ary dia mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny etaeta mpivavahana. Eto ny mpanao salamo dia zany etaeta mpivavahana zany dia mitodika amin'Andriamanitra. Tsy mitodika amin'Andriamanitra hafa, tsy mitodika amina sampy, fa mitodika amin'Andriamanitra. Ho an'izay rehetra mitodika amin'Andriamanitra dia mahazo manatena famonjena izy. Hoy ity salamo fa 220 ity. Rehefa mitady famonjena ianao dia mitraka mijery an'Andriamanitra. Ny olona miandrandra famonjena dia olona mitraka mijery an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany, ao amin'ny heriny, amin'ny maha izy azy. Tsy Andriamanitra resy fa Andriamanitra zay mpanjinina ao anatin'ny fanjakany sy ny heriny. Fa itsika manao hoe loharan'ny famonjena Andriamanitra, zay no seho an'ity salamo fa 220 ity. Fa ny faharoa dia izao, Andriamanitra piaro, Andriamanitra piaro,
gardien raha zay azy io lazaonao azy dia andriamanitra piaro andriamanitra. De io andriamanitra piaro io dia andriamanitra zay hoy izy manao hoe fialofanao amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Ny manodidina ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro dia mpanompo sampy avokoa. Mpanompo sampy izy rery ny firenena nivavaka tamin'ny Andriamanitra, tamin'ny Avena, tamin'ny Jehova, izy rery ihany. Mandrakitiny an'io moa zany dia amin'iny faritra rehetra misy any Moyen-Orient iny dia azo lazaina ho vitsy de vitsy ny andetontsika hoe faritra vitsivitsy ny kristianina. Vitsy de vitsy fa saika tany zay hodidin'ny vavahana tsy kristianina manodidina ny faritra Moyen-Orient ny akabeazany. Mihoatra lavitra noho izany ny tany nitsanga tamin'ny taona salamatra 20 taona fa ny zanak'Israely rery no hany nivavaka tamin'ny Jehova na nivavaka tamin'ny Ave. Sisan'izay dia mpanompo sampy. Ary nisy raha nivavaka tamin'ny masoandro na ilay ataontsika hoe andriamanitra re moa zany ny antson'ny ekiptianina azy re dia Elios ny antson'ny grika azy. Andriamanitra masoandro dia ninony olona tamin'ny fotoan'andro fa andriamanitra nivavahana nanodidina zanak'Israely nisy an'izany. Dia sasany nivavaka tamin'ny volana Sin ny anaran'ilay volana tamin'ny fotoana io sy andriamanitra hoe Sin zanak'ilay andriamanitra mesopotamiana antsoina hoe Enlil. Na ny tany Mesopotamia na ny tany Syria na ny tany Arana dia samy mivavaka tamin'ny andriamanitra volana, tamin'ny sampy volana zany Sin zay zanak'ny Enlil. Dia mazava ho azy fa tsy hoe kisendrasendra koa zany ny dikany teny hoe masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Eo ny hoe hafanana eo ninona fa tena hoe ny andriamanitra ivavahan'ny sampy ny ivavahan'ny hafa dia tsy ana inona na inona anao fa manana piaro ianao. Ianao dia manana andriamanitra piaro anao ka ny andriamanitra zay totoy ny hafa dia tsy havita na inona na inona aminao. Zay toy ny hoe andeha atao vera sanatria moa zany amin'ny ijerentsika mivavahana nentim-paharazana dia hoe ianao manana n'andriamanitra ka ny sampy na ny mosavy na ny ozina izay mety ataon'ireo sampy na reo andriamanitra hafa dia tsy hampaninona nina inona anao. Lay hoe ny masoandro tsy hamely anao noho ny andro na volana noho ny ala zany dia lafiny ara-panahy mihitsy fa tsy amin'ny lafiny hoe mitaniny ny andro fotsiny dia mamay be tsy zay ihany. Fa tena hoe ny etraketraky ny andriamanitra tsy iza zay ataon'ireo firenena manodidina anao dia tsy hampaninona anao mihitsy. Ray ny kristianina matahotra mosavy, ray ny kristianina matahotra ataontsika hoe karazana be dia be misy karazana-pivavahana, misy karazana ataontsika hoe teo mivavahana nentim-paharazana malagasy, misy fo misy karazany fahin'ny todato fasiribiny folo fanaony ny olona, ny lafika, ny ataontsika koa hoe misavy, ny fandika, ny raodi be dia be zany reo karazana ataontsika hoe mety ny vorika be dia be no zay miainana tany amin'ny taonjato fasiribiny folo fa valo ambiny folo. Ohatrohatran'izay tiany hoe ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny ala. Any hoe ny etraketraka ataon'ireo mpanompo sampy, ny etraketraka ataon'ireo manompo andriamanitra tsy izy ka hanimba ny fiainanao tsy mahavoanao zany satria manana andriamanitra piaro anao. Andriamanitra ny miaro anao amin'ny zavatra tahaka izany. Zany afaka malala ny kristianina dia tokony tsy hanana tahotra ny etraketraky ny ratsy amin'ny lafiny hoe manimba ny fiainany. Andriamanitra piaro, andriamanitra piaro amin'ny fanahy ratsy, piaro amin'ny etraketraky ny andriamanitra tsy izy zay mety ho manodidina azy. Tsy ny kristianina zany tsy tokony atahotra ny hoe ny ozy ny mpanompo sampy, tsy atahotra ny etraketraky ny ratsy satria reny rehetra reny dia fahavalo efa resy. Tsisy antony tokony inotsika ny fahafatsy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, tsisy antony tokony hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nandraisantsika zany tamin'ny lalan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Raha ohatra ka mieritreritsika manao hoe dia mbola horesin'ny mosavy ihany, horesin'ny lafika ihany, horesin'ny raodi ihany, horesin'ny vorika ihany, ekena fa misy ny fitandrema-pahasalamana, ekena fa misy zavatra tokony ho tandremana amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Mety mitrangana ny ivon'ny fiarahamonina rehetra any, ilaina no mitandrina fa izao mitandrina ianao amaha olombelona anao fa
enao kosa mino ny fandresen'andriamanitra, mino fandriamanitra miaro anao tsy noho ny hoe fitandrimanao, miaro anao tsy noho ny hoe fiezahanao adio, fa miaro anao satria mpiaro anao amin'ny akavananao izy. Fa tsy vitan'izay hoe mpiaro zay any Andriamanitra, fa mpiaro zay tsy mba mpiaro mety vizaka, tsy mba mpiaro mety vizana na mety trotraka na resy tory. Izy manao hoe tsy matory na rendrena ny mpiaro anao. Ny Andriamanitra tsy mpiaro hoe aiza ry izy teo so de variana, fa lay Andriamanitra zay itodianao de Andriamanitra azonao mahavonjy anao anatin'ny sarotra ary miaro anao anatin'ny fiainana isan'andro. Tsy Andriamanitra rendrena, tsy Andriamanitra be torimaso tahaka ny Baal zay tany Kanana nanodidina an'io tanàna Salamo 1:20 de Baal de matory Baal ny mpanompo sampy de matory, foazina mihitsy, hoe foaza zay le teneny matokany Elia maka ny teny tamin'ireo mpanompo ny Baal manao sao de matory n'Andriamanitra reo, fa foazy aloha ary tena matory mihitsy Baal, rehefa ririny ny Baal de matory. Fa ny Andriamanitra reo tsy prian'ireo teny rehetra zany tsy hoe teny kisendrasendra akory, fa teny takatra ny zanak'Israely avokoa le tsy priany dikany, hoe tsy matory zany ke ny mpiaro anao, tsy matory na rendrena ny mpiaro anao, fa manatrika anao ary ny tantana anao anatin'ny sarotra. Zany ny Andriamanitra inonao, zany ny Andriamanitra fitiavana, zany ny Andriamanitra mpandresy. Farany de itsika manao hoe ny Andriamanitra ao zay banjininao sy anteranao mahavonjy anao. Ny Andriamanitra zay banjininao sy anteranao miaro anao amin'ny ratsy rehetra sy nezaketraky ny ratsy. Fa izao ny Andriamanitra dia maharitra eo aminao, maharitra. Zany hoe zay le teny hoe atraminy zao ankehitriny zao ka ho mandrakizay. Io no antsoina hoe fahasoavana. Io no antsoina hoe fahasoavana. Andriamanitra zany tsy hoe Andriamanitra manary anao anatin'ny sarotra, na Andriamanitra miaro manary anao anatin'ny zava-manahirana, miaro ny fanahinao izy, miaro anao amin'ny ratsy rehetra izy ary mandrakizay zay. Viavako Andriamanitra zany tsy mba manome tsy fohifohy na mandray tsy fohifohy koa raha misy zany teny zany hoe zanako anao anio de tsy zanako indray anao raha pitso. Ny hoe satria zanako anao androany fa satria anao teny ratsy olona ianao maly de tsy zanako tsony ianao, na satria anao nanompa olona fa tezitra ianao tsy nahatandrina ny tena lokon'ny vavanao de tsy zanako ianao, na satria anao nandainga de tsy zanako ianao. Andriamanitra zany tsy ohatry zany. Itsika olombelona aza tsy manao an'izany amin'ny zanakitsika hoe zanako ianao anaka fa zao arikotso zanako anao satria namaky vazy, na arikotso zanako anao satria mpitehanao ny telefona, na arikotso zanako anao satria nanao accident amin'ny automobile sanatria no zany tsy zanako anao fa ariko. Tsy hoe rehefa manototsika rehefa malala de arian'Andriamanitra. Itsika aza ray aman-dreny, itsika aza olombelona tsy manaly zanaka ka mainka fa Andriamanitra tsy manaly zanaka. Amin'Andriamanitra rehefa zanaka ianao de zanaka, amin'Andriamanitra rehefa eny de eny. Ao amin'Andriamanitra tsisy eny miova tsy zany. Rehefa nandray anao zanaka izy de zanany ianao. Fa izao mety ho zanaka maditra de kapohana, mety ho zanaka mani de tezaina, mety ho zanaka manao zavatra tsara de karakaraina, mety ho zanaka mila mety ho tahaky io tenenin'ny soratra masina manao hoe tsy mitsitsorakazo mihitsy ny ray be fitiavana. No zany Andriamanitra dia tsy tsorakazo mihitsy mitaiza antsika amin'ny fitiavana fa zanakisika. No zany rehefa malala tsy hoe satria nanota isika dia arian'Andriamanitra. Zay mahatonga ny mpanao Salama miteny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Lay ho mandrakizay dia milaza ny sata mahazanak'Andriamanitra atsika. Eny tokoa mety misy fotoana hoe zanaka tena hoe miala de very ihany. Fa mahalany zany tadiavin'Andriamanitra mandrakariva ny zanaka. Katsahan'Andriamanitra miandry ny verenan'ilay zanany izy tahaka n'ilay zanaka adala izay ny veriny. Mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay zanaka adala nge very tany de nanary tena tany de fa rehefa avy eo ny veriny de teo ihany ilay zanaka. Andriamanitra niandry azy teo foana, ilay ray niandry azy teo foana tahaka n'Andriamanitra miandry mandrakariva. Tsy hoe tsisy ny teny manao hoe kely anao efa nalalainao tany fa nananao de zay no izy efa vita efa fanalana fa vita. Fa Andriamanitra tsy zay avako malala. Andriamanitra mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsy miankina amin'ny toetra atsika mihitsy. Tsy hoe satria tsaratsara kely anao de tian'Andriamanitra, satria nanota ianao de tsy tian'Andriamanitra, tian'Andriamanitra. Fa izao Andriamanitra tsy tia ny ota tahaky fahamasinana de izao mitaizanao izy.
Andriamanitra zany afaka malala dia ny fiarovan'Andriamanitra na ny fitahian'Andriamanitra na ny famonjen'Andriamanitra dia mandrakizay tsy miova izy tsy miova Andriamanitra ianao ny miova isika ny miova isika ny miala amin'Andriamanitra isika ny miova hevitra isika ny tsy merika fa Andriamanitra teo mandrakariva tsy Andriamanitra mihitsy ny nanary antsika tamin'ny fotoana sarotra tsy Andriamanitra mihitsy ny fototra io fahavoazana zavatra trarovantsika io tsy miova Andriamanitra mandrakizay ny fiarovany fa raha misy zavatra mitranga eo amintsika mety ho avy amintsika ihany itsika ny pelipelika mandeha makary mandeha makaty tsy te hiankina amin'Andriamanitra te aleo tena manadiny ny fitahiny mieritreritra ny tenantsika ho feo sy ny sisa rehetra fa Andriamanitra mandrakizay eo mandrakariva zany afaka malala metra-panotaninany hoe aizany masonao rehefa mitady famonjena ianao any amin'izany masonao rehefa mitady famonjena ianao rehefa tody zany fahaporetana na zava-manahirana rehefa tody zavatra tadiavina any amin'izany masonao dia mpanao salaminy ny any amin'ny ave tomenao hibanjina an'Andriamanitra ao ny misy ny famonjena ary matoki fa maharo anao amin'ny ratsy rehetra ianara hovoaka na miditra ary matoki fa tsy miova fitiavan'Andriamanitra ho Jesosy Kristy tompo manao hoe miaro anao mandrakariva fa raha matoka ny fahatamperan'izao tontolo izao no zany matoki fa ilay Jesosy efa noraisinao tamin'ny alalan'ny batisy ilay Jesosy efa noraisinao tamin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo ilay Jesosy efa noraisinao tamin'ny finoana dia izao miandany aminao hatramin'izao ka ho mandrakizay vavaka isika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny salamo izay omenao anay mampafantatra anay fa ao aminao ihany no misy ny famonjena ny etraketraky ny ratsy ny etraketraky ny Andriamanitra tsy izy eto anivon'izao tontolo izao dia maharo anay ianao azo antoka ianao ary mandrakizay ny fitiavanao zay ny maniasy zay ny manatiny zay ny tsy miankina aminao mety eza tompo hitahiry anay mety eza hitantana ny tananay akavanana mandrakariva ary azona iantoka fa tsy amely anay ny masoandro amin'ny andro tsy amely anay ny volana noho ny alina tsy amely anay zay rehetra faharatsian'izao tontolo izao fa manan'Andriamanitra miaro ny tongotra tsy angozozo izahay izay indrindra no isorana ianao izay no ankalazana ianao izay no ametrahana ny fiainana eo mba fahasoavanao dia taio ary tompo na ny asanay na ny tokantranonay na ny taranakay na ny ankohonanay zay rehetra ataon'ny tananay Andriamanitra dia taio fa manompo ny masonay ao aminao ihany zay mijery no ahitanay famonjena ny tompo mibanjina ny fahasoavanao zahay mety eza hiantranay mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy amen.